Efa resaka an'izay fifidianana izay antsika dia tsy ampy 7 miliara ariary ny enti-manana entina hiatrehana ny fifidianana. Etsakilany nefa nilaza ny ministeran'ny Vola sy ny Tetibola fa tsy tafiditra ao anatin'ny volavolana zany mifeny tetibolam-panjakana 712 izay efa nasiam-panitsiana ny vola izay entina miatrika ity fifidianana ity. Hatreto zany aloha manjavozavo ny vola izay ampiasaina ao anatin'ny fifidianana raha ny zava-misy. Nanamafy ny filoham-pirenena tao anatin'ny kabary nomaly nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena fa amin'ity 2024 ity no isiny ny fifidianana. Mbola olana mipetraka anefa hatreto ny momba ny famatsim-bola anatanterahana izany. Raha nambarany teo anivon'ny seni mantsy dia tsy ampy ny 7 miliara ariary entina ny manana ny fifidianana noho ny fiovan'ny lalam-pifidianana izay mametra 700 ny isan'ny mpifidy isaky ny birao fantatsam-bato ary vinavinaina eo amin'ny 17 miliara ariary no anampiana ny Tetibola ny seni. Raha nantaniana mikasika ny famatsim-bola ho an'ny fifidianana ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola dia nilaza ny tenany fa tsy tafiditra amin'ny volavolana tetibolam-panjakana 2024 asiam-panitsiana ny fanampiana ny Tetibola ny seni. Ny vola anaovana ny fifidianana dia ao anatin'ny tetibolam-panjakana initial fa ny loi de finance rectificative zavatra anankiroa ihany no amboarintsika ao anatiny. Dia les subventions an'jirama zany ampitombony dia ny karaha mampiasa mpanjakana koa ny ampitombona dia izay ihany no anaty loi de finance rectificative. Fa raha ny famatsiana ny fifidianana dia efa voakarakara ao anatin'ny loi de finance initiale izay 40 miliara ny eo zao fa raha toka hoe mila ampiana dia jerena fa ao anatin'ny loi de finance initiale ihany zany fa zavatra anankiroa ihany no anatin'ny loi de finance rectificative fa tsy misy zavatra hafa contrôle anankiroa. Araka izany dia tsy voafaritra ao amin'ny tetibolam-panjakana sy mpantsiana ny famatsim-bola fanampy no an'ny seni entina ny manana ny fifidianana filoham-pirenena izay tokony tonsaina amin'ity taona 2024 ity. Mikasika ny volavolan-dalàna mifeny tetibolam-panjakana 2024 asiam-panitsiana na emotry ny antenimieram-pirenena ny fandinian'izany ary eo amin'ny 2026 no ananany parlement andaniny io lalàna io raha izany dia hisy indray ny fiantsoana fivoriana tsara-potoana ahafahana mandany ny tetibolam-panjakana asiam-panitsiana.